tolotry ny ekipa aloha tantarany radio vaovao masoanao. Tantara nampitondraina ny lohateny hoe sitraka mamy tantely. Diampeny ny Antany Rintso. Ireto avy no anome aina ny tantara. Zolo ny aina Rakotarvelo, Dina Nicole Raharso, Vary Asana, Vertina Rantasobenjy, Dianandry Anjafy ny aina, Fanantenana Randriambololo Malala, Nianja Rakoty ny aina, Yanisy Rantry ny aina, Erzo Rakotarvelo, Edouard Miaranjatovo, Tahiry Andriamanantena, ary Andrianina Rakotarvelo. Manino ndry? Mararika izaho. Fanina be aho sady marary be ny lohako. Azany ve? Andraso tsoko monsieur Tantely. Madama manko otrany efa lasa maraina. Mivavaka ia. Joiny devoly. Aza tsona izany aky izy a. Manahiran'olona fotsiny. Tsisy an'izany. Ndringe marary. Bogosy be mihitsy kay Tantely ty a. Ohatran'ny mba tiako. Sady inona moa ny olana? Iongana dahako. Ary toa variana be ndry mijery aho. Ndeha asa angahy alahy? Ie, androany aho no nandray ny asako voalohany ka. Ao ambariko fa tsy mety kely ny lobaka alahy. Miala tsiny lesy tamin'iny teny nataoko tamin'ny lahy teo iny a. Tsy maninona kia, fa mba eritrereto tsara fotsiny le teniko tamindre ireny a. Ao fa ezaka. Ramseo, sao mba afaka mijery any sitraka ianao fa marary izy? Fa misidina. Ao fa ho avy a. Zay kina tasà fa misaotra ndria. Ndreraka koa kialiny. Ary miakatra be zany hafanany zany a. Efa tara za fa mimandry dia ndao araka amiko any ampiasana. Nanahoandry tato? Efa nazo aina? Azafady fa mbola nampivory kely za. Efa tsy maninona ka. So tokony andeha hody amin'izay? Tsy miasa aloha fa matory. Makaina tsara rehefa tonga ny an-trano. Andeha hanatitra azy aloha za mamao a. Elana ilo lehibe ato e. Zandray ve ny ranolahy? Mahampimehana eky sitraka e. Zanako indray ty ny lehibeako. Soa fa efa ho retraite. Ty mamao ty koa. Andao eky andery sitraka. Entiko mitsangatsangana kely aloha ndria. Amin'izay mahazo rivorivotra tsara dia sitrana tsara. So manahirana anao zany? Mahafinaritra ary zaniko. Tsy haiko ry sitraka fa vao nahita andria dia misery hafahafa izany tato anatiko a. Tia andria eky za. Voninao akavady andria raha mety ndry. So tsara misesa azanao a. So dia adinao ary fa mpiasanao nge za e. Tantely aloha ny anarako fa tsy Ramse e. Tsy zava-dehibe zany fa amin'ny fitiavako andria aloha jerena e. Nefa dinio eritrereto tsara aloha. Tsy voatery mahalazo andry nefa mana tena valo mahafa-po za.
ahoana tompoko? Nga mbola tsy tonga ihany sitraka? Tsy mbola madea. Zaza miasa aloha mihitsy hoe maninona ary. Efa ho amin'ny 12 nge zao e. Maman azy efa tonga ty. Aza hitako ka hoe marary be dia niditra hopitaly. Maman, fa aiza tantely sitraka? Nga zareo mbola tsy aty. Efa ela be ane zareo ny ala tany amin'ny hopitaly. Dia nakaiza? Ndraso hoe atsoky io. Fa mbola aiza nareo? Ay, efa ombavady ao ny zareo. Efa nga Ramse miantsa. Efa tonga ao izy. Karakara ao ary ny sakafo e. Sady efa reto koa ny ankizy. Zao ve ny marary? Miramirana. Sitrana. Ye, ndringa ahoana? Nisinda ohatrany tsy teo mihitsy ny aretina andoha. Mba zarao akia. Ataiza aloha nareo e. Nentin'ny tantely mitsangatsangana. Dia va tantely Ty ange kiony izy e. Nga, tantely ve? Eno a. Ary ndry, ty azy? Ty azy fa matahotra. Inona ny atahorandry? Ny saranga tsy mitovy kia. Ny zanany ve dokotera ambony iny amindry dia avelany any ambady an'ity piasa kely ity. Rehefa ty andry izy dia izay ny zava-dehibe. Apetrao amin'ny tompo fa raha anjara avy aminy aminareo dia tsy maintsy tanteraka foana. Raha izy mivady aloha mety tsy ho sarotiny fa i Madena Antasano anahirana kely tezitra be ane izy taminareo taraiky be teo iny. Zany veky sady io koa ve atao mahagagy fa zaki mbola andinika tsara. Dinio tsara eo anatrehan'ny tompo e. Tantely ane Kristianina tafitindry raha iny ny vadindry Apetraka amin'ny tompo kia. Oka izay sitrapony no tanteraka. Mazoto daholo. Fa mbola taiza marina nareo reto e. Mba nitondra ny sitraka nitsangatsangana kiza. Fa maninona moa izy nentin'ny lanitsangatsangana nefa zary sy mbola nentin'ny lanitsangatsangana. Be fialonana indraindry ia. Inona koa ny alonao kaniny? Zao marina ary papa sy maman raha sitraka reo dia sitraka no alaiko vady. Tena tiako izy manko. Maninona? Inona koa tataondry e? Petrandry? Fa mitapininona amin'ny masony lasa efa azonody. Mba ola ohatr'izao ihany veletsy dia piasa no alaina vady. Ka izy aky bavy keliko ny tiako Tsy anabaviny lazany e. Natasha, mangina ianao. Ary oizy ianao e. Velena anao aty. Natasha ve atao mahagagy. Eniko mihitsy izy teo. Made ny tena ny tabataba. Way, Made, fa ahoana? Lasindry mivoaka ary miantsa. Aingany e? Eny tompoko. Araika tao ny varavarana io. Fa misy inona Made? Za indray no antanindriany zany. Mipetrandry tsara. Raha mbola tiandry ny asandry dia niteny azay. Aza misafy tsaranga fa mipetraha amin'ny toerana misy andry. Tsy endry piasa kely io mihitsy no mendrika ny tantely mampitandrina farany petrandry tsara. Ahita tsara ndry hoe iza marina zany Natasa zany. Maninondry? Fa ahoana ki otsy teo? Mangina kia. Sitraka hoa.
marary eo anindry oka moky izay tiany transotro dia oka izay aranga sitrana sady no mitsangana tsy maintsy miasa e zary zao iresaka amin'ny papa sy mamony dia tsy asa tsony ndraiko fa ahoana ihany aloha ilay resako tamindre iny e aleotsika samy mipetraka amin'ny toerana misy atsika ihany mitedava olona manam-pahaizana sy mitovy saranga aminao sitraka fa manino ndry e ao ianao fa tsy misy esako e mbola be ny ataoko ahoana izay Ramse sitraka andraso aloha e inona koa ary mahazo ny sitraka iny tsy mety resaka amiko izy maratra Ramse ny fony nitabadaba amin'ny Made Natasha teo izy sady ny rahona mba tsy hiaraka aminao vavana izy zany ranomasiny any sitraka tao efa napozika any izay tsy azoko mihitsy koa mahatonga andry Natasha manao an'izany anie fa araka ny fijerindre ve aloha mety ho tianay ihany izy tena tianao izy afalinana iny azy le nitrinao fitiavana ho maliny sitrana hatramin'ny aretiny oke ndraso fa alamiko izay Tsara hoe fitomaranareo mivady zay no izy pastera mikasika ny Natasha tena kivy mihitsy izay mivady efa natao ihany ny fananarana fomba rehetra fa tena vomaika tena meratsy mihitsy lasa miaraka amin'ireny le jilamboto ireny indraindray izy mamo miditra ao an-trano tena kivy mihitsy izay pastera izay mananatra anazy indray no valivaliana sady tsy asiany asiny mihitsy tena mahagaga tokoa izany fa izany izao vokatr'ilay namandratsy avokoa iny nataonay pastera tena efa lany eky izay raha ny vavaka sy ny fananarana efa natao taminy dia efa tena betsaka mihitsy aza kivy amin'izany aloha nareo fa ny vavaka nataonareo tsy ho verimaina akory ireny fa ny tompo mbola hanazava azy fa avelao ny tompo no hanitsy azy eny misy fotoana ne mety hoe ampiasain'ny tompo nareo hananatra azy hanitsy azy fa misy fotoana ihany koa mila mangina dia tena mamela ny tompo hiditra atsehatra fa ny vavaka no tohizana mandrakariva mba tena hisokatra ihany koa ny fony dia andray izay fananaran'ny tompo ataony aminy misaotra betsaka aloha pastera amin'izany torohevitra ao izany fa eny tena mila vavaka fa aminao koa angamba izay fa tena izay la tsy ahavita hivavaka tsony fa ny lasa mitady sy fakalana raha indraindray mieritreritra ny ataony aminay tsy aza nakareo iny dao esorina izay mety mitady ho fankalana ny anaty any fa aza kiviny amin'izany mbola ho avy mbola isy maraina vaovao fa avelan'ny tompo hitranga aloha izao tia ny tompo hanana faharetana ihany koa isika fa tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva ka tsy reraka ne tena marina mihitsy izany pastera sady mahatsiaro koa ilay tenin'i Jesosy izay hoe ny ankoina ny olona ihany ao izay izy ny fahavalona ary tsy izy ihany akory no entina eo anatrehan'i Jesosy fa nareny namany ireny ihany koa ary mba tena ho kasihan'ny tompo izay mihitsy pastera sotranao amin'izany fampahirezana izany fa tena mahery izay ary tsy kivo izay fa tena hiezaka hatrany hivavaka sy hanao izay mety mba hiovan'ny Natasha
Tena misaotra indrindra pastera fa tena manana ray aman-dreny mihitsy izay manana anao manoro hevitra. Fa tsy ho Natasha ihany anie izao fa ny finoanareo mivady koa tia ny tompo hatanjany dia tia ny tompo hoe tena vao maika atoky azy hatrany ary tsy ankina amin'ny herin'ny tena sanatria tsy ankina amin'izay mety efa fitaizana natao taminy koa fa zava-poana ireny raha tsy ny tompo mihitsy no miasa ao anatiny raha tsy hoe izy mihitsy koa no mandray fanapahan-kevitra hampandrosan'i Jesosy Kristy ao anatiny. Misaotra indrindra pastera. Koa ary dia apelina izany ty tokony soa afaka hiakatra ty mihitsy fa manomana n'le misy ataony ara-petso. Ka misy resaka mampimebe eo an-tranonay ao. Dia inona kiny hidirako amin'izany? Sao hoe ialahy moa ty ansitraka. Le mpiasana raha ive? Eny lesy a? Eko rangahy iny fa tsy mety manahiky ahy mihitsy. Inona no tokony ataoko? Sao hoe atao izay anekeny an'lany na amin'ny fomba ahoana na amin'ny fomba ahoana. Dray fa ahoana indray ngasy nareo ihany no mandraratsiaraka aminahy. Izay fotsiny e, izay asaika ataony lahy tao fa aza hidirana lalina ny ankoatr'izay. Ndao any hatrany fa izy rery izao ny eo. Zany dao re sy rangahy. Fa nareo ihany no miditra any a, mody entiko metseny miantsa. Gaya. Miantsa, andaontsika roa etsena. Misy zavatra vidiko izay dia mila andria. Mbola misy ataoko anie made. Maninona raha sitraka no entiny? Sasandry no baiko. Azafady ary. Ndraso ary fa isola akanjo vetivety. Maika be fa oako izao. Tabile fotsiny esorina. Manahoandry? Way, fa iza napiditra anao tato? Vola varavara dia tonga dia niditra fa ahoana? Fa iza ny tetavinao? Iza moa da tiaviko fandrika? Za ahoana? Aleo ianao mandeha fa soa misy mahatra teto ka be deto aka. Za manao an'izany moa sitraka. Zany ka ty andry raha manarakaraka amiko indry tsy misy ataoko mampahory andry mihitsy. Ny vola ananantsika eto ny satena nreto. Ahoana? Manao fijerinao azy? Tonga dia mekondry ireo hosatatram-bavarana. Tsy mila miasa amin'olo izany intsony indry. Ka ahoana? Avereno any amin'izay misy azy ihany ny volanao raha mise fa tsy dia ilaiko loatra. Andray kosa. Tsy voavidinao vola izany ny fitiavako. Ary ndry izany ange mba tena sary fitiavana kely e. Rofo ny volanao dia mandeha any ianao mivoaka. Lasa? Hitako ny lalana mivoaka fa zatositosika ahy. Fakahita kely tsika. Tsy mahalala ny ramana nga? Ngaly ety dia resaka tsy vita tany an-trano dia aty amin'ny restaurant natao a. Eno fa misy inony? Mikasika ny Natasha ry papa sy maman. Tsy tiako manko sao hoe nianatra any dia izay no nampitsokanareo aty. Fa inona indray no nataon'iny? Hitanareo ilay izy tezitra be tao am-pisakafoanana maly iny. Dia nitabataba sy ny roany tao ny sitraka. Izao ilay zanak'olona tsy mety resaka amiko intsony. Matahotra hono izy. Natasha ve atao mahagagy e. Aza miraraha an'izany nareo. Raha izay mivady ny manakana dia marina izany. Fa raha izay Natasha efa fomba n'iny e. Ka inona moa lesy no tian'ilay ataonay a? Mba iresahanareo amin'ny sitraka ka. Dia mba teneniko Natasha. Okey, aza matahotra laha fa
raha riva ihany dia iresaka amin'izy voavavy izay e. Merci papa sy maman tena tiako ane ny sitraka iny e. Raha manaiky izy dia hoe zahana atao farak'izay aingana mihitsy ny raharahanay dia hitokantrano izay. Lasa saina be ndre tsy eny akory ny dirako teo. Vindry tonga e, inao ny tena nitondrany Andry tany? Za zaki mba gaga hoe inonako, tsy mividy ninona akory. Mino anki za fa fikafika nisy ny bandy namana iny zao a. Tsy azoko, ninona ki? Hitandry, voalasinareo dia tonga teo ilay namany Natasha iny. Tianony a, sady nitambazany vola be teo. Rehefa tsy nanaiky a dia tesitra be izy sady nanao farateny hoe hifankahita hono izay. Tsy mahalala azy anga hony. Matahotra ki za miantsa. Ve izany ny zava-nitranga teto e. Inona ary no tiany zareo hatongavana? Kalma aloha ndry e. Raha Andriamanitra no mba antsika, inona no atahorantsika? Marina ki izany. So dia tokony hiverina ny amin'ny dada ihany anki sa inona ny ataoko? Tsy miverina an'izany ndry fa ny tokony atao ndry miresaka amin'ny tantely. Aza matahotra amin'ny Natasha izany. Tsy manam-pahefana nalandry ato izany izy. Za eto vonona hiaro andry foana. Misaotra kia. Nanahona izy tao? Andamokany ianaoko. Fa ahoana e, nareko izay tsy mba mahay miresaka mihitsy. Inona ny tsy efa nataoko e? Dia ahoana indray zany? Olona be fa tsy nampiosina azy akory. Dia ahoana indray zany no atao? Ary raha ka namoto fitimana ahoana? Sady misy mpimasy any amin'ny falehanay mahay be. Hevitra mety. Andro any ihany elahy dia mandeha any. Asio hatramin'ny fanainga lavitra mihitsy. Zalevy aloha mba fitelemissionnaire-pitsy e. Mba mivoatra lavitra be ne misy an'izany. Aza mangatakandro rangaso ilozan'ny omby miahaka eo a. Elahy misy tôbila fa tsy hoe andeha taxi borosy akory. Inona koa aloha ny tena mahatoto Natasha ty e? Ay tokoa moa mbola tsy niteneniko an'lahy. Alainy tantely ho vady hono kala. Nefa tantely ohatrany tiako. Marina hoe aleo tsy mangatakandro marina fa tsy azoko gamotsana dandriny. Zaza natsanga papa sy mama fotsiny tantely. Nampanatsoanay anaroro vavy dia izao efa fantatrao tsara angamba ary Natasha fa tiany tantely sitraka. Tsy afaka nanankana azy amin'izany tsika. Ka raha mbola teo zanaka ianao dia tandremo ny fihetsika. Tsy te hitanao tsony aho hoe miteny zavatra hafa na mandrahona ny sitraka. Tsy piasa tsony izy manomboka izao fa zanaka sy zoko vavinao. Ka za tsy manaiky an'izany e. Ka nahanaiky indrina tsy inona moa no tena tokony hidirandre amin'izany? Fiainan'ny tantely izany. Ho aiza indray nao iny e? Izao kisitraka. Aza miraharaha izay ataon'ny Natasha any fitiavan'ny tantely indry jerena. Izay eto no ananareo. Tsy miasa tsondry fa atsy amin'ny efitrano eo anilan'ny tantely ao ny efitrano indry manomboko izao. Misaotra indrindra tompoko. Papa sy maman anki hoe ezaka anao farak'izay aingana andrarahantsika hitokantranontsika ka. Ary sao dia tokony hidana any ambanivohitra aloha tsika hiresaka amin'ny dadanareo sy mamanareo e.
taitra be ndry. Tokony ho fantatrao ihany aloha tantely ny tantaraka alohan'ny anapahanao hevitra na anambady ihany atsia. Tsy mampanino azy tantaram-piainandry ihany ka ny teom-panandreny tena zava-dehibe amiko. Aleo kosa izy mba hiteny e. Efa fantapatatra ihany ny sasany. Tantarao e. Mpimasy ny dadako. Miantsa no nitaona mba handray an Jesosy. Rehefa nandray an Jesosy dia tsy netiny saiko fa nitory ny filazantsara taminy. Sady mba hialany amin'ny fampotsampy. Nefa fandrahonana ny nasetriny ahy. Dia izao zany nanaraka miantsa aty izao. Ve zany ny tantarandry e. Aza matahotra fa tsy mampiova ny fitiavako andry zany. Ho antsika amin'ny herinandro dia hitory ny fahatsarany Jesosy. Fa alohan'izay aloha dia mila mitolona mbavaka mafy tsika. Misaotra tantely ah. Zay zany e, milamany amin'iny. Misaotra papa sy mama ah. Miomandry fa mba handeha hividy zavatra ho andry any ivelany any tsika. Manahoana ngara hiratra? Traidra manahoana ny tovolahy? Anampy ody fiarovana indray nga sa tsy hany mihitsy ka. Zavatra hafa mihitsy. Lazao any masina ary izay manahirana e. Inona moa ny tsy hainy masina? Zany ngara hiratra fa misy tovovavy izay ho any e. Mba handrin'ny foko e. Ha? Nefa matoakely tsy mety manahika mihitsy. Aka ody fity zany ny tovolahy raha azoko tsara. Fô lazanao tsara mihitsy. Ataovy amin'ilay maherihery mihitsy tsika iny e. Dia aleo miaraka amin'ilay finainga lavitra mihitsy koa fa talentany masina zany. Talentany masina zany. Tia ataovy amin'ny sakafony a. Dia tonga dia nasa sakalo naza tonga any aminao mihitsy iny e. Ok. Misaotra anao e. Tsy mampivoakaly ity ah. Zakatra mantsara voazaniko. Tsy misy atahoranao zany e. Fanatitry ny masina fotsiny atao misimisy mazava. Zay ve ananantsika betsaka raha zanka. Aza matahotra anao. Nareo za dia tena dodona mihitsy. Zay koa ve dia ely e. Ahoana ny tany? Zao ty atao andry amin'ny sakafony. Ok, mety ty a. Misy fanainga lavitra mihitsy iny. Raha alany dia efa any amiko e. Merci. Sady mandreraka na mihitsy ny izay resaka tao an-tranonay teo zay e. Zany e. Zao e. Anjarandriny sisa fa vitany anjarako. Zay fa lasa. Ok. Tena mitoka andria a. Ok o a. Tena maika fa aloha andeha. Eloma, maika be a. Eloma ndre. Rehefa misakafo. Ahoana reny ataoko e? Oka fahitako. Ino made? Lasa matahotra ny mihitsy ah. Azafady fa manapa-komana. Efa nisakafo anga izy telo mianaka. Ndana mba amboary ny sakafoko dia angalao akanjo any amin'ny efitrano aho soloako. Tonga dia tero any amin'ny dosy fa andro vetivety aho zay vao isakafo. Mahafana be. Miaraka nareo roa manao an'izay ah. Ary anga moa sitraka io tsy miaraka amin'ny sakafo tamin'izy telo mianaka. Ndrito hoe efa vadin-dry tantely. Ka mampalahelo aho miantsa mangingina.
Izay ataonareo any tsy raharahako fa mandehany e. Arotsaka ato anatin'ny sakafony ato amin'izay ty. Zay. Dia aleo miala eto amin'izay. Aindry otry lany sady anga ny sakafondry nomeko arasoky a mampalahelo be ahy izy rehetra ka nanasa lamba sady nono mba nanapitra lamba loko izy izany androany avy ary ty aty no hitambarana e mazotondrika za koa nefa voky e inona tokoa any tsy manakendry ilay hoe ndry tsy piasa intsony aleo akio vita mihitsy ny rarahana izy tantely a mampalahelo andry zay aso ny fiainandrika atao a misinne tsika ranatasaza ny fametevitaka kely a mbola namitaka anao taiza iza moa no menao an'ilay fanafody fa isitraka fa iza indray e sitraka ahoana e za mihitsy angena nisan'ny fanafody tao amin'ny sakafony ianao mihitsy nisan'ilay fanafody fa maninona ary ny vehivavy mahika elefanta sy miketry niny tontany amiko tany iza koa zany zany rasoa zany ny anarany mbolazanao sa azafady mpanasa lambanay iny zany no menao an'ilay fanafody efa hoe sitraka sitraka ve dia rasoa ny tonga tanako tany aly le tia be ahony izy sady zay aifika fa tsy mety miala mihitsy ny ianao zany raha tsy afa-baraka mihitsy mibanina atao zalahy fimezana azafady aloromamy a tena taolana nifoka ame andrekaka mezo ihany ary mezo ihany raha sy te voafetaka eo anao azafady rea tena nome sitraka ny rasoa zany le variny tazako nanatitra fiainana mihitsy tazako nanatitra lamba atao rasoa dia inona zany no nataonao vonokoko oromamy a tsy miditra amin'izany a dia aiza ny fatina sino raha reka za fa nalevoko any aminay ihany afaka miresaka ve tsy afaka fa maninona indry ary za dia fampiavinavana be ohatr'izao foana zany tsy mety amiko kosa zany ka tsy miresaka amin'lahy mahazo mandeha tsy mazaka e zanako papy ianao sa zanako mama andray kosaky sao dia mba mafy loatra kosa zany tenindry izany e fa ina ary ny tena olandry amiko e lazao azy ety ndry atongavana fa aza mifoanao teny marary oatra izany misaraha ilahy amin'ny sitraka dia nindaotsika hiaraka Natasha anabaviko angendriko hiaraka amin'ny ahoana fa misy rahanao nga mikoriana ty anatiko sa misy rahako any anatinao tiako ane lahy tantely e sady amin'izay ho mba lova tsy mifindra sady amin'izay koa mba lova tsy mifindra tena tsy naboziko amiko anabaviko foandry ary tsy mampiva ny mahanabaviko andreny tsy mahay raha antsika tena mivavandry fa tafihan'ny devolo marina e ay kosa ianao io mihitsy ny devolo manafika ahy lasa mivoaka ny efitraniko aiza manantena koa hoe omeko amin'ny lovako na tapa-panjaitra iray aza matahotra fa tsy dia ilaiko loatra ka any an-danitra ny lovako fa tsy etỳ tany mbola olosy lanin'ny kalalao manko reniko
mba ratsy koa ankizy ny lalana mankaty izany ka ie rehefa fahavaratra izay tiany tena mila tsisy azo ale mihitsy fa ina tokoa mahatonga antsika hoe mandeha aloha nefa efa tapaka hoe amin'ny herinandro ny mandeha nidesaka tamin'ny papa sy mama ankizy za dia amin'ny volana ambony io natao ny rahantsika na dia hoe tsotsorina fotsiny aza tsy azoko fa ina mahamaika be an'lahy matahotra sitraka misy zavatra mampana be amako natao Natasha aloha atao haingana mihitsy ny rahantsika dia hitokantranontsika hitandry ve moa ana fiainana fa zany akika tsy zanako papa sy mama ka mba nahoany za dia tsy azo hitazomana zazakamba nahoany any aminay nomeno zareo olon-kafy za sy ilay rahalahako kambana amiko toa hoe kambana telo manko izay dia efa avy any no tazomy zareoko ve ka zany ny tantaran'lahy dia zany akeo ihany fa omaly ny resaka tamiko i Natasha dia milaza fa tiana hony izy ka izay ny no mampatahotra anao hoe sao dia vita zavatra ratsy amintsika izy indrindra moa fa amindry za manko tsy eo foana fa tsy maintsy miasa marina lesy izany hevitra mety mihitsy ny lahy aza matahotra fa Andriamanitra momba antsika tonga ihany tsika ela ny ela lavitra eny tokony akaiky ihany fa le lalana fotsiny somary ratsiratsy intranay ajanony aloha ajanony aikana misy inona mamy angatsy hitanao io azo maka hody aty amin'ny dada izany izy io raha azoko tsara aloha lasa mihitsy izy vao mandrositsika ka nisy fotoana nge izy io naprisian'ny Natasha hitory fitiavana tamiko dia tsy nekeko dia avy eo ndrahonany dia ho sanatra izay ve no alehanay aty tsy fantatro fa ny azoko antoko fotsiny dia mahery ilay Andriamanitra izay hivavahako afaka miaro amin'ny tafika Satana ndao amin'izay fa lasa izy ndao hivoaka kiala sitraka kelyn'ny dada miverina ianao miverina ianao soary fa tonga ny zanakitsika manao ny dada taiza foana ianao hoe mifona anaka manahoana tompoko manahoana ndao anatrano miresaka izay no nahatongavanairy dadasineny vaovao tsara tokoa izany anakako mitsodrano anareo say dia ho tahian'Andriamanitra sy ny razany tsisy razana mitazana ry dada Andriamanitra rery ihany no afaka mitahantsika arak'ilay resantsika farareny ny dadasineny dia mbola miandry ny fiverenanareo Jesosy mbola tsy tara raha zao nareo no manary ny ody sy ny sampinareo ka mandray an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy anareo tsy mahavonjy ry izy mivady ny sampy andramoka izao fa tsara Jehovah tadidinge fa 70 taona ihany ny andron'ny zanak'olombelona raha tahiny kamateza nareo zao efa 4 taona tsy angano fa misy ny fiainanao aorian'ny fahafatesana ry dadasineny ka sao dia overany amin'ny farihy mirehatra afo miaraka amin'ny devoly izay tomponareo any vao anenina ratsy anao an'io asa koa zany inona indray no hivelomanay ka mahay mamela anareo ny Andriamanitra ka ary izay koa tsy hijery fotsiny anareo fa nampy anareo za aloha rakizy tena fa elany ny saintsaina hoe hiova tena ampy izay inona izany ho atao hoe hivavaka tsika dia mibebana ireo
dia avy eo dorantsika daholo ny ody rehetra. vonina araka izy ampy izay e. Misaotra tompo, misaotra dada. Inona vaovao tandraka izy Vaovao mafaly be mamoa. Niova fo dada sy neny, nidoranay daholo ny odiny. Aleloia. Hey ve zanaka mpanahody e, tsy azoko mihitsy nitiavandry tantely an'izany. Ngamba koa azony ny odiny. Mandidy anao mba angina ry Natasha. Ahoana izany? Zava-dozana izany Natasha e. Aiza koa nanalako an'izany e. Fiainana izany, tsisy idirako. Tsisy idiranao? So dia mba voasaringotra amin'izany ianao e. Zay vao hoe vonjeo papa. Dia fa any ianao sy ny adalanao zaniko. Avy elo any izany papa fa zao atao ato ny raranay. Efa nanapaka-daty izany izay fa mbola andeha resaka amin'ny pasitera e. Rehefa niresaka tamin'ny dadany sitraka izay dia aty izy nivoaka fa lavitra be ihany. Atambatra dolo mantsy ny vodiondry ny soratra ara ny mariazinay e. Tsara izany rakiza, tsisy tsotsorony izany fa izay daholo no miantoka ny lany rehetra e. Esi? Aza mandehandeha aminay antsony lahy. Fa ahoana kosa? Ka fantatry papa hoe dahalo e lahy. Maninona hoe? Ahoana nalalany an'izany? Kaitika lasitraka ity zanak'ilay mpimasy fandehanany lahy. Tandro mantsy ireo dia hitany tanony e lahy. Ay, ka fahatsaroko. Zareo izany ilay tomobilina nijanona nanalavidavitra tazaka iny tamin'izaho voakavy tao amin'ny rahiratra. Ary ataoko mahita ilay rangahy iny fa mpamadika. Torako velona ao an-tranony eo iny. Tsy mahalala anka. Ataovy mihitsy. Mila mihetsika mihitsy lafa amin'ny herinandro angeny ataony maharazan'ireo e. Ataovy sereko e. Ary maninona moa alaina amin'ny kera rehefa saza mitambitamby ihany e. Ahoana izany? Alaina ny kera ndre. Aiza ary nareo izany? Tsy ratsy Aza taitaitra indri fa mety ho avy za sy ny ekipako. Miantso andrimelo fotsiny za. Tonga dia sikafa andrimelo mba tsy mivavahana mba amorana sanay. Mety izany. Ao fa afeniko lavidavitra koa mibasy ny dadanay sao dia matiny eo nareo. Na tonga dia meo ay afena any amindry dia rehefa tafiditra izay dia meo andray avy eo. Okey. Efa vararaka lasantsavy aloha zalahy. Alao za misy no andrehatra aza. Mampamangy any rahiratra. Zay ny ianao zahay. Andao lary zalahy. Andao lafa so misy matsikatra atsika. Sady efa miakatra zany afo zany. Zavy manofy sa fofon'inona zany? Tena fofona lasantsy zany ka. Andriamanitro. Afo mainy trano maty ato za. Soary mifazy ianao fa mainy trano. Soary maty ato anetsika nisy nandoro ny trano. Soary Andriamanitro maty zay. Tsisy maty zany fa tsy maintsy manavo tena soary avy eto ambaravarakely etsika no hitsambikina. Ankana ianao Efa misy afo ane hirahiratra Ankana
tonga dia mitsambikina lavitra be soary tsy maninana folaka aza ny tongotra e lasa ngeranao fa tonga ihany ny afato malaky zay soary tsy maninana venao tsy maninona fa aingana ianao misaotra ny tonga efa milamina daholo ve ny fanomanana rehetra efa milamindamina daholo papa ary fanan'iny reny tomany ary izy aloha le ny antso teo e lozany nisy nandoro tao an-trano ny dada sy neny loza zany tena nahoana isaorana an'Andriamanitra fa tafavoaka tao ihany zareo naratra kely fotsiny ary tanterahan-dramamy tokoa le teniny saingy diso-kajy le dala aza misy metsika maireo manarana moramora aty anao aty anao e fa izy aty anao tsisy hoe iza vovonjeo mangina efa voninaty kosa ny akanjo mary azy eto zalahy eto tokia ianao ve zany vonjeo e sitraka izany fa izy nareo e avy alao izy eo atately tonga so daholo ny fianakaviana sitraka avy alao ra izy tompoko fa intsany tediavinareo e aiza mipasoko so de ity taiza nazaolany mipasoko iny sao anao inony zany tsy mahako am'sirahany landra iny ambany daholo ato zany tonga de kapoaka tsaka reo ambany tsy manaiky an'izany aranga avy alany lany vatoko hoaiza lahy iny le ty tatazo tately zany ny aleany rehefa mafiloha lasako kely ty aloha ndao sitraka taitra ny zanako raha tsy nomeko fampatoriana lahy tena nanahirana teo nanahoan'izay lahy le lohako voakapoka no marary be sitraka mama raha piso ane le mariazy anay courage letsy efa lasany amin'ny birao papa nampandre mpiara-miasa aminy tsy maintsy hita izy tokoa moa androany ho avy ny ray aman-dreny ary efa nisan'ny tsy anazy ve miantsa ny nalefako any tena mampalahelo ny trano may ny zanaka lasa ny jolahy-keriny vavaka tsika ty papa fa tonga manao any laza efa tsy dia maninona papa ahoana ny tany manomako manan-kely zalahy dia ho avy eo zary izy mianaka mieritreritra hoe zay tsy jolahy nafika ireny fa akakeriny any sitraka fotsiny ny tanjony ny atonentenenako an'izany manko dia tsy nakana inona inona izy fa ny akanjo mariaziny sitraka fotsiny lasany tsy misy olona ainy lavy oka aloha dia ho sanatry mamy sy Natasha avy
Natasha ahoana koa e? Iza le mamy? Le jelambotina Natasha iny. Izay anie no itenenako an'izany e. Maninona moa hatramin'izay no tsy niteny anahy izany nareo e? Ka manahirana be papa. Dia vitan'ny Natasha ve ny hitory fitiavana amin'ny lahy? Rehefa tena nandinika dia tsy salasalana izany e, satria efa samy nandraona ny sitraka daholo izy roa, fa saingy tsy afaka miteny raha tsisy porofo fa aleo aloha anaka arahana maso tsara ny fihetsiny a. Fa raha zany kosa aloha marina na zanako aza gadraiko. Nahoana tokoa moa no nahatonga ny basiko any amin'ny Jolay iny raha tsy izy no nanome azy? Marina tokoa e. Basy tsara pirina any amin'ny efitranontsika iny. Zareo aza tsy niditra tany akory. Mazava be izany e. Efa nalay mialoha tao ny basy ny papa. Fatany manko fa raha tao ireny dia ho fatan'ny papa tao ry zareo. Kala aminareo mianaka e. Tena efa trop loatra kosa ny ditra ny Natasha e. Raha izay marina dia avy amin'ny any no nahitana ny sitraka. Satria izy manko no mahita ny tranon'iny mamy iny. Andao hidina fa tonga ny vahiny e. Dia mipetrapetra? Misaotra retsy a. Tonga soa dia manahoana daholo tompoko? Manahoana tompoko? Ohatran'ny olona tsy vaovao amiko nareo a. Na ianao io koa aza ohatran'ny tsy vaovao amiko koa. Aoka fa tadidiko. Dokotera Lalaina moa? Fa nareo ve? Fa taiza ny fankahalalànareo? Ary tao tataitra be mamoa. Misy inona? Dia ny sanatria tantely ve ilay zaza? Fa nareo ve? Zaza hoana koa e. Ho lefa saika nambady rapitso. Fa tena nareo ve ny ray aman-dreny ny sitraka? Ie, izy no ilan'ilay kambana fahiny. Tena loza mihitsy e. Izay vao mazava amiko. Dia ho sanatria ve sitraka ilay kambana amiko? Marina ve izany? Marina izany tantely a. Ireo ny tena niteraka anao. Andriamanitra ô. Indray ny tsitako. Saika nambady anabavy izany ilahy amin'io kambana. Mangina ianao? Fona anaka. Zaho daholo mifototra izao e. Mangina ny zanako e. Tena mafy loatra kosa mamao a. Eny e. Mafy efa izay aloha ny zava-misy e. Aiza tokoa sitraka izay e. Nga tsy fantany hoe vato izay. Loza nely izy mivady e. Fa loza ahoana? Nisy nanafika tato izay alina dia nalaina kely ny sitraka. Aza matahotra nareo hoe efa manao ny asanay izay, tsy maintsy ho hita izy e. Aleo aloha mialeto dia miantso ny mamy. Ilazana vaovao izy. Aleo arahako iny. Miala tsiny aminao aho zanako fa raha ianao no ambadika izao dia fantatro tsara hoe izy any komisera toko izany.
ataonareo inona e? Fa ao madama dia avelao andeha raha pitsony mariaziko e. Miala tsinika ia, tsy afaka manao an'izany a. Andeha ho aiza e? Manao mariazy ianao raha pitso a, fa tsy amin'ny tantely fa amiko. Mamy? Evinao ny ao ambadiko izao e. Fantatao tsara mihitsy. Sasana tasara tianao fantatra e. Fa maninona kay e? Izany dia mbola tsy fantatrao ihany. Rehefa tsy azo tambatambasana dia izao ny hafarany. Tafiditra te amin'ny tany ny dalo e. Mampitandrina anao aho atao mariazy sika raha pitso. Ka andrea mandeha mibolabla amiko eo e. Tonga dia tapaka ny tenda. Za tsy mitsitsy mihitsy misy paster aloha eo e. Dady laly atsika. Allô? Salut ela. Aonaky? Inona vaovao? Mamay be ato amin'ny tanàna ato. Sady misy vaovao mafana be. Vaovao mafana be ahoana? Tonga naga dia lazao a? Tonga ato ny ray aman-dreny Mikiala sitraka. Kambana kay io Mikiala io. Dia tantely ilay kambana aminy. Zany ve? Sery akory angamba. Marina e, tena marina. Zany ve dia andingako an'lahy e. Malalaka ny lalan'lahy. Manao ahoana nefa izy eo? Filoha be ny endriko. Ataovy mahita. Tapahako aloha fa ohatran'ny misy olona mikasikasiko izany a. Misy vaovao mafaly retsy a. Anarery amin'izay ianao. Kambana onona reo sy tantely. Izany ny hevitra hitanao fa mety ampisarahana anay. Fa tsy mba mahita hevitra hafa mihitsy nga hono? Marina izany e. Na iny ianao na antsika miomana fa raha pitso ny anorazantsika. Averiko ihany. Tandremo ny fetsika. Na hoe malabalaka fa andaha eo. Tonga dia tapaka ny tenda. Tsy misangy ah. Zay fa andeha fety araka andralà aloha za. Misakafo any enina. Misakafo any sady amatelo avy tao eo ah. Inona mataitaitra? Iza ilay atao mahita? Manontany anao any ahy e. Ninona papa? Sisy. Tsy zazakely a Natasha. Lazao amiko ny marina hoe misy ifandraisany aminao zao fakanan-keriny any sitrako izao sa tsy? Inona mataitra anao e? Satria marina ny lazaiko. Inona koa ary nidirako amin'izany e? Dia mbola andaha ihany. Iza natsoinao teo? Ento aty ny telefonanao iny. Ento aty Mamy. Zay napelina farany teo. Mazava zany. Rehefa tsy laza marina ihany ianao dia eto aty ny tananao asiko menoty. Ary any amin'ny Royaume tsika mifanazava. Papa. Fona papa. Ahoana e? Tsisy papa zany zao fa commissaire. Vitanao ve nanagadra? Nivavitokanao ne zahay e. Rehefa vandana dia kare navavitokako aza. Tsorake marina. Mamy nakakeriny anazy. Ay, teny ihany. Andao anao manaraka. Any violon anao matora androany alina. Rapitso anao miaraka aminay manora an'izany misy an'izany mamy zany. Fona papa. Mama. Tsanotsono aza. Ano akiny sakafo ndria. Reraka eo ny ndria. Nefa hoe ho atao mariazy rapitso.
Fa maninaka ianareo manao an'izao? Baiko kia, baiko ny ahy. Eny e, eo ihany ilay fakanan-keriny ahy fa tianareo manao dahalo ity. Tsy sitrapon'Andriamanitra ny madamo izao ataonareo izao e. Traitray, aza manononona n'izany anaran'Andriamanitra izany ndry fady aty izany. Andriamanitra madama ny antony hahavelomako a. Izy ny iainako. Tsy afaka ny esoroko ato am-bavako mihitsy ny anarany satria tiako izy. Hitanao, zanak'Apomasy a, mamy zanakao aza any amin'ny raiko ny fakany ody. Fandray andro a, namangy ihany tompo. Nanokatra amin'ny masom-panahiko izy ka tsapako fa disy lalana hatramin'izay. Tsy fiainana no ny iainako hatramin'izay fa izao aho vao mahatsapa an'izany hoe tena fiainana miaraka amin'ny Jesosy. Na dia hoe eo aza ny ady hatrehako dia manam-pifaliana foana sady manana fiadanana miaraka aminy. Te hitonanao koa hoe tsy tara raha izao no mibebaka sy mandray an'i Jesosy ianao. Aza miaina eo ambonin'ny alahelo hafa izany fa tsy hitondra fiadanana ho anao io. Ny fahafinaretana mandalo anie mitondra ny amin'ny elo sy fahafatesana mandrakizay e. Mba sainy ihany madama. Misy ho saina k'izay a. Fa ao aloha hany ny sakafon-dry dia matory. Ao vahana ny fatoran'ny tanandry enga. Inona sy navy ny zavatra ny tranga? Izay ho pastera, izay ny tantaraiko anao izay. Tena tsy napoziko mihitsy pastera. Zanaka naloka ny kibonao izao lasa namany jiolahy. Izay ilay hoe fikambanana amin'ny ratsy manimba fitondran-tena tsara ka dia nasaiko ny joro ary sendra an'izay namany ratsy ihany koa ka. Nefa ne pastera mba nitezaina tamin'ny fomba kristianina ihany. Saingy indrisy e. Efa nanao izay ezaka rehetra azonareo nataonareo nitaizana azy fa mety lalana antsiny tompo azy koa izao dia izao navela ny tranga e. Dia tsy intsony nefa raha nitira raha ity pastera. Na izany ary aloha tsy maintsy anarina kely izy mba hantsiana azy e. Zanaka tiana raha teo tsy hitsitiana rotsaka azo ane. Izany mihitsy pastera. Tsara kindriko. Ilay akanjo koa tena tsara. An'izay tantely. Manahoana re izay e? Ny atiky ketrehana. Efa mamy izao ny vadin-dry. Za madama, tsy hanaiky ny zanakao izany na ho vonoina aza. Akanjo magazinay tantely ty anaovako ty, ka tsy hivadika aminy aho. Aza manao an'izany kia. Tiandry iosin-drava iny akanjo mariazin-dry lava be iny. Kristy ny antony havelomako e. Ny fahafatesana no azahoako tombony. Siranao va ty ilay toerana? Eno a. Efa mbetsaka anie izany no nety mamy taty e. Ety alavidavitra ety daholo nareo miandry fa izay mpitandro filaminana ihany no eny. Za papa andeha. Tsy maintsy manavitra ny anabaviko a. Efa ela ny tedavako an'iny. Aza mafy loha letsy a. Teo faty vela. Ndao zalahy. Samy mailo a. Efa vonona ve mivadiko ato e. Tsara tare kosa. Tandre moa ne mivadika amiko a. Efa ina ny toena. Inona izany reto? Ho le ty e. Misy manafika a.
Tsisy anaiko azo azy folo zany eo e. Aty ianao. Ambony ny tanana. Apoko amin'ity basity ny lohany ity a. Bay a. Nikisandana anay. Iny fa lasa. Tonga de hoeto reo. Ny sasany miaraka amiko manenjika an'iny. Malaky anao a. Malaky anao e. Maratra ny tanana. Malaky fa sisy an'izany e. Sakako le akanjo. Avelao a maty a. Hainga anao a. Na tsika miara-maty a. Miara-belona. Reto kosa fatratraka. Areza mamisitraka. Andriamanitra, reto eto amin'ny polisy reto ve ny ray aman-dreniny mamy? Ie, fa hoana indray? Kambana amin'izy menatako izany mamy. Inona foana koa ty kambakambany ty e? Dia iza indray izany ny manaraka? Misaotra Andriamanitra, hitako ihany sitraka. Mamy, tanteloko. Reny amin'ny fiakarany reny misy olona manao akanjo mariazy. Ry zareo reny? Andao enjehana fa sao misy maty any ka. Ty losako. Zao ny zanako mifamofototra sy mifamoa. Reraka mamy a. Mba hiantrao re. Zay vatongotsika e. Andriamanitra, tefana be. Zange efa niteny. Na tsika miara-maty a, na tsika miara-belona. Rehefa samy ratsy any tonga dia miaraka anjabikana ao tsika. Tsy a. Aza matahotra kia. Aneko ohatrandray tsika amin'ny manao mariazy. Anao inona ty daholo nareo e? Kambana misy menadako mamy. Ahoana? Aza manantona. Tonga dia tsambikina ato zay. Aza manao an'izao ry sia. Prêt-à-pot anie tsika telo e. Sady amin'izay kambana. Anabavintsika si io. Zany ndraika malazany? Marina zany sia. Tsy azo hitezana zazakambana ny tanànanay dia zany no antony nanomezanay anareo roalahy olony. Hanontanion ray aman-dreniny se. Andao ry sia hanorina fiainam-baovao a. Tsy rahako izany e. Ndao tsika. Latsaka vonjeo. Sitraka. Raiso ny tanako. Sy tony amin'ity akanjo ny ty letsy e. Zay. Avy. Mifona kia. Saika maty a. Mifona ao aho. Zanako sitraka. Mamy, tanteloko. Ty losako marina. Ndray aman-dreniko ny fonoko. Mifona e. Zany e nandoro ny tranonareo e. Mamela ny zay e. Any fa ajotsony e. Tsy aloha hoe komisery izy ty atao raharaham-pihavanana. Tsisy olana. Andao any an-trano daholo dia any miresaka e. Zao ve kisisa no afaran'ilay akanjo mariazintsika telo menada? Sady ropotra ny feno fotaka. Dia zay zany izy mianakavy a. Samy manana ny lasa ratsy avokoa sika fa tadio fa Andriamanitra tsy mijery ny andro ny tsy fahalalana fa ankehitriny izy a mandidiny olona rehetra hibebaka. Ary mpimasy ahoana? Zako ve mbola tiany? Zaza mpitsangatsanga sy maloto fitondran-tena ary be faharatsiana. Ary ty za mpamon'olona mpandropo. Ninona aratsianao e? Tiany ianao. Tsy avy antso ny marina izy fa ny mpanota mba hibebaka. Tsika rehetra izao dia toa amin'ny barabasy. Nafahana izy fa
Jesosy no nisolon'ny toerana. Mandehana ary amin'ny sosisa izao dia aza manao tantsony. Tena mitovy be nareo roalahy rehefa nitapahana ny volomamy. Eny aky, esory hoe solomasony tantely. Zaho vao tena hoe kavana. Ary zanga kitsy mba mitovy sa ho tapahana koa voloko. Inona mahafaly be ato rakizy a. Ao anaty koa moa izany no ataontsika reto. Ny trano ty may. Ao fa soloko trano tsara be iny e. Elahy saika ny vonon'olahy dada sy neny. Na za koa aza. Mba aoka monka izahay a. Voninahiny noho ny trano ratsy vitaka. Vazivaziko lety izany a. Tsy avelany aorina inona ino izany intsony dada sy neny fa aza matahotra e. Aty no mipetraka. Sambatra ny meny tompo anareo. Ilay sitrako, mamiko, tanteloko. Natolotry ny ekipa mpilalao tantara ny radio vaovao masoanao teo. Fizarana faharoa sady faran'ilay tantara nampitondraina ny lohateny hoe sitraka mamy tantely. Tiampeny ny Antany Rintsoa. reto avy ireo nanome aina ny tantara. Zolo ny aina Rakotarvelo, Dina Nicole Raharso, Vary Asana, Vertina Rantasobenjy, Tianandry Anjafy ny aina, Fanantenana Randriambololo Malala, Nianja Rakoty ny aina, Yanisy Rantry ny aina, Erzo Rakotarvelo, Edouard Miaranjatovo, Tahiry Andriamanantena, ary Andrianina Rakotarvelo.